tonga amin'ny fotoantsika zay andrenesantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra izany fotoana lehibe tokoa moa ny fotoana androany ho an'ny fiangonana satria androany zany dia isy ireo diakona vaovao dia isy ihany koa nefa ireo diakona efa teo zany no hanamafy nanao ny fanamafisana zay samy mahadiakona zay. Ny diakona moa dia tena ara-baiboly tokoa, hita ao anaty baiboly ary ao amin'ny baiboly ary rehefa milaza ny toetran'ny mpitandrina ny baiboly dia nilazainy koa ny tokony ho toetran'ny diakona. Tena nyresahana mihitsy hoe ny diakona dia tokony ohatr'izao no toetra takina amin'izany diakona zany. Anisan'ny fandaminana zany tao anaty baiboly dia ny mpitandrina dia ao ihany koa ny diakona. Dia androany no ten'Andriamanitra jerevantsika dia hoe inona tokoa moa zany ny tena antony isinana ilana ny diakona ao amin'ny fiangonana. Tsara zany ny afantarantsika zay hoe inona ny antony. Dia ho anao diakona zany dia mba fantatra koa androany kay hoe zay zany no anisan'ny antony, zay zany ny tena ilana zay. Ndao revaka itsika ny tenin'Andriamanitra voalohany zany. Exodosy 20:9-20 ka hatramin'ny 12:20. Exodosy 20:9-20 ka hatramin'ny 12:20. Ary raha misy manana ady izy dia makaty amiko ka mitsara azy rotonta aho dia mampalaala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalànany. Ary hoy ny rafozan'i Mosesy taminy, tsy tsara izao zavatra ataonao izao, samy ho reraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy ho zakanao ireriny ianao izao. Ary ankehitriny dia maneke ny teniko fa norohevitra anao aho, ka Andriamanitra ane ombanao. Aoka ianao alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra, ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna ianao, sy ampalala azy ny lalàna izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly ka manendre mpife 10 sy mpife 100 sy mpife 50 ary mpife 10 hife azy. Ary aoka ireo no hitsarany olona mandrakariva, ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany. Dia ho maivamaivana kokoa aminao izany, ka dia hiara mitondra aminao ireo. Ao amin'ny fiangonana dia misy foana ny olona manana eta-mavesatra toy ny olana, ny aretina, ny fasairanana, ny olana amin'ny zanaka, olana amin'ny vady, olana amin'ny tokantrano, olana arakasa, olana ara-piaramonina, olana ara-piainana. Ao amin'ny fiangonana zany dia misy foan'ireo olona zay manana eta-mavesatra. Tsy afa-fataka an'izay nisy tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Nanana eta-mavesatra ireo zanak'Israely, nisy nanana eta-mavesatra izy ireo. Fa nisy olana tamin'izany fotoana izany satria ohatr'izao. Maraina mandra-parivo ny andro Mosesy mipetraka, izy ireo mitsangana mitondra n'ilay etany. Zany hoe ilay eta-mavesatra ny ady, ilay eta-mavesatra ny fizantoetra, ilay eta-mavesatra ny olana zany dia nentina tany amin'ny Mosesy daholy, nentina tany. Rehefa tonga tamin'ny moa ny rafozan'i Mosesy antsoina hoe jetro dia nahita an'izay hoe ohatrany tsy mety ihany izy ity ry Mosesy aiza kosa dia
maraina mandra-parivony aby dia eo foana ianao miain'ny olona, manome sosikevitra, mivavaka ho an'ny olona, manoro ny olona ny tokony atao, manoro ny olona ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izao samy horeraka ihany na ianao na ireo olo ireo raha izao no ataonao. Fa ianao ny teniko zavady mijereva ianao a olona zay manampy ianao hiaraka aminao. Reo zany no diakona tamin'izany fotoana zany. Dia reo olona ireo zany a anampy amin'ny Mosesy hiaraka hitondra amin'ny Mosesy lay entan'ny olona. Zay zany ny antony ilana diakona ao amin'ny fiangonana. Manana enta-mavesatra ny fiangonana, dia amin'ireny enta-mavesatra ireny a dia miara-miasa amin'ny pasteur ny diakona. Tena tsara mihitsy ny sosikevitra ny rafozany amin'ny Mosesy a, aleo mba le zavatra lehibebe ihany no entina any aminao, fa le zavatra madinidinika alao mba reo olo ireo ny aino azy, aleo mba reo olo ireo no amaha azy, aleo mba reo olo ireo no anorevitra azy, aleo mba reo olo ireo no ame sosikevitra azy. Dia ny ekeny Mosesy moa zay sosikevitra ny rafozany zay, satria hitany fa marina, satria izy reraka, reo olo ireo reraka, ary dia nambarany rafozany mihitsy raha izao nge nataonao ka samy tsy tonga any amin'ny tanjon'Andriamanitra, samy tsy tonga any amin'ny tany Kanana, na ianao na izy fa samy ho reraka ianareo kanefa ny tanjonareo ho any amin'ny tany Kanana. Noho izany a mifidiana mpiara-miasa aminao a dia ny diakona. Ny diakona zany dia tsy inona akory fa zay ny antom-pisinina antony isiny eo amin'ny fiangonana, hiara-iasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra, manoloana ny enta-mavesatry ny fiangonana, manoloana ny enta-mavesatry ny mpino, ny zavatra zay manahirana ny mpino, ny zavatra zay mampiasa saina azy, ny zavatra zay mampitebiteby azy, ny zavatra zay ilany torohevitra, ny zavatra zay ilany vavaka. Amin'ireny zavatra ireny zany a dia izao miara-miasa amin'ny pasteur ny diakona amin'ny fiainoana sy ny fandroana hevitra ary ny fivavahana ho an'ireny mpino ireny. Ho antsika mpino aloha zany ny todiako dia izao: indraindray ho iaho eo amin'ny fanompoantsika ny tompo mandalo fizantoetritsika, mandalo aditsika, mandalo enta-mavesatra tsika. Raha misy roa aminareo ny ten'Andriamanitra mifanaiky ity ambonin'ny tany hangataka zavatra amin'ny anarako dia ataoko zany. Na izay fotsiny ara dia efa zava-dehibe. Noho izany manatona n'ireo diakona ireo, fa zay ny ampisian'ny diakona zay mba rehefa misy zavatra manavesatra atsika, rehefa misy fizantoetra, rehefa misy ady, rehefa misy olona ny fiainatsika, dia manatona azy ireo tsika mba ahafahan'izy ireo tondra mambavaka, mba ahafahan'izy ireo miara-mivavaka amintsika. Azo atonina tsara ny diakona. Ary ho anareo diakona ihany koa zany dia aoka ianareo vonona amin'izay hoe misy olona manana enta-mavesatra, misy olona manana zavatra manahirana azy, misy olona manana zavatra eo misarotra eo amin'ny fiainana, dia anatona anareo izy, dia anjaranareo ny miaino tsara, ny mandray tsara, ny manoro hevitra tsara, ny mitondra mambavaka tsara,
araka ny tenin'andriamanitra hoe mifampitondra azy zay mavesatra ho an'izay manana zavatra mavesatra zany dia asain'ny tenin'andriamanitra mifampitondra n'izany tsika ka zay ny antom-pisian'ny diakona ifampitondra ny mavesatra mpino ifampitondra ny mavesatra mpino a ny antony isian'ny diakona ho an'ny mpino zany zay manana eta mavesatra zavatra manavesatra azy a dia anatona ny diakona izy dia zao ny nambarany rafozany Mosesy hoe Mosesy a ny ady madinika dia vahan'ireo fa ny ady vavety a dia zay vao makany amin'ny pasteur ho antsika diakona zany a rehefa manatona antsika ny mpino manana eta mavesatra izy manatona antsika dia enoy tsara izy rehefa hitanao fa mavesatra loatra tsy vitanao dia enao mihitsy no mitondra azy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra enao diakona tsy hoe izy ianao mandehana makany amin'ny pasteur satria indraindray misy olona nge ohatrany hoe tsy mahazatra azy le makany amin'ny pasteur mamianatra azy le makany amin'ny pasteur indraindray ohatrany mampiaotraotra azy le makany amin'ny pasteur fa ianao diakona rehefa hitanao zany hoe raisiko ohatra zany hoe miaino anao ka rehefa hitanao fa 5 kilao taoko ohatra zany zay 5 kilao ny avesatra le olana dia ozy ianao mbola zakako mbola vitako zany mianao torevitra izy miara-mivavaka aminy ianao mitondra mambavaka manontany azy ianao rehefa ve nanahoana fa nilamina tsara fa misaotra betsaka anao ay isaorana ny tompo zany fa rehefa hitanao ndray ka miaino azy eo ianao ka hitanao ka 10 kilao dia izy ianao tsy zakako tsony zany fa andao entina any amin'ny pasteur fa sarotra zany satria raha mbola famalivaly kely nareo mivady a mety ho vitako ihany mandamina anareo fa ty raha matoa efa ngoronetana andao any amin'ny pasteur fa tena fa efa lehibebe ty fa efa ngoronetana raha matoa efa ngoronetana efa lehibebe zay efa mavesabesatra zay ny olana mety tsy voavahako tsony fa andao aloha makany amin'ny pasteur raha matoa mialohan'ny angoronanao entana zay lehibebe a zay mavesabesatra dia alefa any amin'ny pasteur dia ianao diakona mihitsy zany no mitondra azy any amin'ny pasteur dia ny pasteur indray amin'izay manome torevitra tsara ny pasteur indray amin'izay mampafantatra ny tokony atao a ny pasteur indray amin'izay no mivavaka ny pasteur indray amin'izay no mahafantatra izay tokony atao zay zany ny antony pisian'ny diakona hoe miara-miasa amin'ny pasteur manoloana ny zay manavesatra zay ady zay olana zay fizantoetra zay zavatra manahirana ny mpino dia miara-miasa amin'ny pasteur ny diakona aoko vonina amin'izay zany ianao diakona hoe za dia miara-miasa amin'ny pasteur ifampitondra zay mavesatra amin'ny mpino anorevitra azy ireo sy ivavaka ho azy ireo indrindrandrindra fa mivavaka fitondrana mambavaka tena zava-dehibe dao areo jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra manaraka inona ihany koa no antony ilana ny diakona asan'ny apôstôly toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 17 asan'ny apôstôly toko 9 andininy voalohany ka hatramin'ny 17 ary tamin'izany andro zany rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra dia minononona tamin'ny hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany ary ny 12 lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay koa amin'izany ry rahalahy mizaha 7 lahy eo aminareo izay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany fa izahay kosa haritra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana dia sitraky ny olona rehetra ny teniny ka nifidy an'i Stefana izy
lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary filipo sy prokoro sy nikanora sy timona sy parmena ary nikoleo proselita avy any Antiokia. Ireo dia narosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy, dia nandroso ny tenin'Andriamanitra, ary niamaro indrindra nisan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Za fitolaminareo zay tsara laza iandraikitra izany raharaha zany. Ao amin'ny fiangonana ihany koa zany dia misy raharaha atao, misy raharaha atao ao amin'ny fiangonana. Raha hoantsika eto Nosy be fotsiny zao dia misy ny fanadiovan-trano, raharaha atao atao am-piangonana zany, fanamboarana ny zavatra simba na ny seza na ny latabatra, raharaha atao am-piangonana zany, fanamboarana ny zaridaina, ny voninkazo, raharaha atao am-piangonana zany, ny fikarakarana ny fandraisana, ny fanolorana fandraisana, raharaha atao am-piangonana zany, fanatazana ny fanatitra, raharaha atao am-piangonana zany. Ao ihany koa reo zokiolona mila karakaraina, raharaha atao am-piangonana zany. Ao koa ny tetikasa maro samihafa izay tian'ny fiangonana atao, ny fanorenana, ny fanamboarana, raharaha atao am-piangonana zany. Ny fikojakojana ny fitaovam-piangonana, raharaha atao am-piangonana zany. Ny fandravahana ny fiangonana mba tonga ny fiangonana tena ho tsara ka voninahitr'Andriamanitra, raharaha atao am-piangonana zany. Zany raharaha rehetrarehetra zany zany no ilana ny diakona. Anao an'izany. Ozy izy ny fiangonana voalohany, tsy mety raha izahay no anao an'izany, tsy mety raha izahay no anao an'izany, tsy mety zany raha ny pasteur no anao an'izany raharaha izany, fa izany raharaha izany dia izay ny antony ilana diakona. Ny diakona no manao an'izany raharaha maro samihafa ato amin'ny fiangonana. Reo karazana raharaha rehetra ireo dia ny diakona no manao izany. Izay ny mazava-dehibe sy mahatsara ny diakona nge, satria indraindray tokoa misy pasteur dia izy no mamafa fiangonana, izy no mampirina dabilio, izy no manamboatra ny rideau am-piangonana, izy no misoroka ny tokotany, izy no mamafa tokotany, izy mandray marto, fantsika sy ny sisa dia mbola mamantsika manamboatra ny seza. Izy daholo manao ny raharaha rehetra ao am-piangonana. Pastera daholo manao ny raharaha rehetra ao am-piangonana. Fa ny diakona, aloha atao hoe tsisy diakona angamba ilay fiangonana. Izay angamba dia lasa pastera daholo manao azy. Fa ny fiangonana voalohany nefa dia izay hoe tsy mety, tsy tsara zany. Fa mijerevinareo fitolahy, mijerevinareo olona iandraikitra an'izany, fa tsy mety raha izahay no iandraikitra an'izany, tsy mety raha izahay no iandraikitra izany. Dia mifidy fitolahy izy ireo nandroso ny fiangonana, satria nisy diakona izay nandray andraikitra. Nareo diakona zany dia izao,
mila fahavononana andray andraikitra, mila fitiavana andray andraikitra, mila fahasotoana andray andraikitra. misy le rano andresy lahatra mihitsy eo amin'ny baiboly eo, Josefa iany Arimatia. Rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ary maty, dia ny olona rehetra samy lasa daholo. Eny e, nareo apôstôly izay nafana fo ara dia lasa. Fa io lehilahy io rehefa hoe maty ny tompo Jesosy, tsy nisy nampahiry azy, tsy nisy niteny azy, tsy nisy nilaza taminy, ary izy koa tsy miteny andraikitry Petery zany fa reny no apôstôly, andraikitry Jakob zany, andraikitry Jaune zany, reny ny hitako londoa amin'ny mpisorona, andraikitry reny zany. Avazaho tsy izay nataony Josefa, tsy izay. Fa rehefa hitany hoe maty Jesosy eo ambony hazo fijaliana Jesosy, dia ozy izy hoe mila alevina, dia lasa izy nakany amin'ny Pilato, ngataka izy mba ampidinana ny fatiny tompo Jesosy mba handevenany azy. Tonga dia nandray andraikitra avy eto, tsy niandry an'izanizy izy, fa tonga dia izy mividy ny lamba minosana ny tompo, izy nijery ny fasana, izy nikarakara ny zavatra rehetra. Za moa nametraka fantamitany ary mba taiza ary zao Petera amin'izany rehetrarehetra izany. Fa izy tonga dia nandray andraikitra. Azadiny fa ny diakona dia fandraisana andraikitra, andraikitra ny diakona. Noho izany mila azontsika diakona tsara zany, fa tsy hoe anarana hoentina fotsiny ilay diakona, tsy izay, fa le diakona dia midika hoe andray andraikitra eo amin'ireo raharaha izay tokony, ary tsy andrasana n'izaniza, tsy andrasana n'izaniza, tsy andrasana amin'ny pastera koa, tsy lana sitraka amin'ny pastera koa hoe rehefa eo pastera vao inona manao, fa rehefa tsy eo pastera dia tsy manao, tsy zay. Fa hoe mandehana amin'ny fitiavana toy ny hoe noho ny fitiavako an' Jesosy, simba ny seza amboariko, maloto ny rideau, sasako na iza anao ataoko, raisiko ny andraikitra, korotana ny trano alaniko, raisiko ny andraikitra, ataoko ny raharaha, maloto ny WC, raisiko ny andraikitra dia hodioviko ny WC mba maloto. Simba ny voninkazo, raisiko ny andraikitra andeha ho amboariko. Zany angeny antom-pisian'ny diakona, mandray andraikitra ampitiavana, mandray andraikitra amin'ny sitrapo, mandray an'izany andraikitra rehetrarehetra izany. Atao zay rehefa tsika indray ny tenin'Andriamanitra fatelo sady farany. Romanina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa. Romanina toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy faharoa. Indry fohiby anabavintsika dia diako ny fiangonana ty Kenkrea. Lazaiko tsara aminareo mba ho raisinareo amin'ny tompo izy toy izay mendrika ny olona masina, ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilany anareo, fa izy dia mpiany maro mba amin'ny tena koa. Nandresy lahatra mihitsy diakona anankiray, ary na i Paoly ary resy lahatra hoe fohiby ny anarany.
tsara aloha le anarany mba ataovy izany ny anarany zanakao rehefa miteraka ianao foy by tsy foy be fa foy by fa izy diakona izy ary tena nandresy lahatra amin'ny Paoly mihitsy ka natonga azy hoe raiso tsara izy tena mba mangataka anareo a raiso tsara fa tena mendrika no raisina tsara mihitsy izy mendrika no ajaina izy mendrika tena raisina tsara izy fa inona moa no tena nandresy lahatra azy tamin'ny Paoly io diakona antsoina hoe foy by io a dia ozy Paoly izy io ange mpiany maro ary ozy izy hoe zako iahiny foy by a za io diakona io zany no nia amin'ny Paoly ny antsoina hoe miaha dia tsy ninakory fa manampy foy by zany dia nanampy olona maro ary nanampy any Paoly inona moa ny antony isian'ny diakona ny antom-pisian'ny diakona atao amin'ny fiangonana dia anampy anampy ny mpino iahany mpino anampy raha ohatra manao ka afaka manampy ara-bola tsara raha afaka maninona moa tsisy maratsy eny zany miangy zany tsisy maratsy eny zany fa anisan'ny fanampiana lehibe dia eo amin'ny ara-panahin'ny mpino ny diakona zany dia miany ara-panahin'ny mpino na manampy ny ara-panahin'ny mpino any amin'ny secteur misy azy ihany hoe manahoana moa zao raha vavy ihany manahoana zao raha lahany ohatra nydreradreraka izy iny tato ato fa ndeha hanampy azy aloha ampahery azy ahery izy ianao raha lahy ary makaiza tokoa raha vavy ihany na zao hoe ohatra ny elaela izy iny tsy hitako ndeha hanampy azy aloha hoe inona ny olana raha vavy tongava way ay le rahalahtsy ananina ka io marary le rahalahtsika ndeha ho any zay dia hitondra namana ndeha hanampy azy zay vavaka ho azy karakarakely zay tokony ho karakarena hanampy azy zany angeny nataony foy by ny hiahy ny maro ny eritreritra maro izy zany hoe inona no azoko hanampiana ny azy inona no azoko hanampiana inona no azoko hanampiana an'ireo ino mivonona dia n'izao diakona hanampy mpino hanampy azy ampahery azy mba hijoro tsara hanampy azy ampahery azy mba hiorina tsara hanampy azy ampahery azy mba hitoetra tsara raha ohatra ka mitady hivily any amin'ny lalan-diso izy dia hanampy azy ianao diakona amerina azy hoe tsy hany raha lany lalana fatia raha mitady voatoana ny fampianaran-diso izy hanampy azy ianao amerina azy tsy hany raha vavy tsy hany fahatiany lalana manampy ny mpino mba ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra manampy ny mpino mba handeha tsara dia ilay indrindra fa ny tanora 24 tsika izao ndao mba iroso amin'ny fanatsarantsika diakona zanaka ny tanora zanaka rahandray tsika manakina fotsiny an'ireo tanora ireo tsika fa ndao iofa aza manakina azy ianao rahandray ny diakona raha reo tanora ireo aloha dia zay miody damosiny tsy zay mila ny fanampiany diakona ny tanora mila ny fanampiana ampio izy rehefa hitanao fa misy zavatra
mitady ivonana misy zavatra tsy mety na misy zavatra ampio izy faza amin'ny taona roapolo aoka tsisy diakona anakina ny tanora intsony. fa ny diakona hitsangana ho ray aman-dreny anampy ny tanora amin'izay tokony ataony, anoro ny tanora amin'izay tokony ataony. Fazadiny foana nefa ilay tenin'Andriamanitra ety, isa 2-3 manao ana tsy manampy azy akory ianao masika be, fa tena ataovy ampitiavana, ampitiavana, ataovy tsapany tanora mihitsy hoe fitiavana no mivoaka ao am-ponao, hoe tena fitiavanao azy, fitiavanao azy no mivoaka ao am-ponao, amin'ny fitiavana no anampianao azy. Izao no atao, izao no atao, izao no atao. Ampio ny tanora. Fiangonana Nosy be zany amin'ity an'io ty, dia tia hita diakona ho ray aman-dreny, tena ray aman-dreny, ray aman-dreny anampy ny olona, ray aman-dreny anoro ny olona, ray aman-dreny anoro hevitra ny olona. Dia farany dia ozy Paoly mpiano tena kokoa izy. Foibe zany dia niamy Paoly, nanampy any Paoly. Tsarovy tsara fa ny mpanompon'Andriamanitra dia zao no nataony Jetro mantsy Mosesy. Mosesy alaminy fa tsy mety io, aiza veko ianao daholo na ady madinika na ady vavety dia ho eo aminao reraka ianao, tsy mety fa alamino. Mifidiany ianao diakona, mifidiany ianao olona hiara-iasa aminao mba hahatonga anao maivana, dia ny ady madinika rehetra alao entin'ireo olona ireo, fa ny vavety sisa mitonga any aminao dia mba kelikely sisa. Amin'izay ozy izy nijetro dia zao afaka mipetraka tsara ianao, hoe ianao mitondra ny teniny any amin'Andriamanitra, dia mandray ny teny avy any amin'Andriamanitra indray ianao dia mamerina aminy. Zay ange ny tena andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra, mitondra mbavaka ny mpino, dia avy eo mampianatra ny mpino ny sitrapon'Andriamanitra. Fa hozy Jetro hoe tsy vitanao zay andraikitra zay, ary tsy ho tonga any amin'ny tany Kanana ianao raha ohatra ka zay no ataonao, satria ianao tsy afaka mitondra mbavaka ny mpino dia ianao koa tsy afaka mandray zavatra avy amin'Andriamanitra ampianarina ny mpino. Tsy ho tonga nareo, fa avelao ny mpanompon'Andriamanitra ho mpanalalana amin'Andriamanitra sy ianao. Dia ohatr'izay koa nen'ny apôstôly, rehefa tonga ny olona hoe zao no misy raha atao, dia ozy izy ny apôstôly, ry olona tsy hoe falaina nakory, tsy zay, tsy hoe miavinavina akory zay ka hoe nareo pastera ve zany dia tsy hanao an'izany mihitsy fa dia hiavina, tsy zay ka, zay tsy miavinavina, tsy zay, tsy akamona koa fa mazoto zay, rehefa tsy hanao nareo diovinay io trano, ampiriminay io, ataonay io, rehefa tsy hanao nareo hoe vitanay io. Fa zao misy ny lahara-pahamehana eo aminay, ny lahara-pahamehanay mpanompon'Andriamanitra dia zao avelao zay aritra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Zay ny lahara-pahamehanay, noho izany re mba ataovy zay ataovy zay raharaha zay, fa zay ny lahara-pahamehanay zay, mila maritra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana zay.
fa tsy mety raha ohatra ka hoe fotoana tokony ivavahanay dia anaovanay an'izany raharaha zany. Fotoana tokony anaranay ny tenin'Andriamanitra dia anaovanay an'izany raharaha zany. Noho izany mba mangataka anareo ataovy zany fa avy aloha zay hipetraka ho mpitondra mambavaka anareo, ho mpitondra mambavaka ny asan'Andriamanitra, ho mpitondra mambavaka ny olona ny mpino sy ny manavesatra ny mpino. Ary avy aloha zay ho mpampianatra ny tenin'Andriamanitra sy ho mpitory-teny. Azo ny foibe tsara zay dia zay ny nahatonga azy nanampy an'i Paoly, nampiny Paoly mba hahafahan'i Paoly mipetraka amin'ny lara-pahamehana. Ohatran'izany koa nge Mosesy, azo ny arona sy ora tsara mihitsy hoe io Mosesy io ny lara-pahamehana sy ny andraikiny dia manandratra ny tanany, satria rehefa misandratra ny tanany Mosesy dia maninona ny zanak'Israely? Mahery ny zanak'Israely. Fa rehefa midina kosa ny tanany Mosesy dia maninona ny zanak'Israely? Malemy sy rezy. Azo ny arona sy ora nanampy izy, ny ray teo amin'ny tanany ankavanana, ny ray teo amin'ny tanany ankavia. Ny iay izy ireo nanampy, notohanany izy ireo ny tanany Mosesy, ary dia naharitra tsy nidina intsony satria nisy diakona anankiroa nanampy any Mosesy ary dia nandresina zanak'Israely. Dia hita asan'Andriamanitra mandresitsika amin'ity taona 2024 ity, dia hita mpino mahery tsika amin'ity taona 2024 ity. Ndraindray mpino dia miresaka fotsiny pastera zao tsy zany tsony fa zao tohaniny pastera ampio izy, manapia amin'ny pastera ianao mba hahafahany mipetraka amin'ny vavaka sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ataovy izay raharaha rehetra fa velao izy hipetraka amin'izay toerana nametrahan'Andriamanitra zay. Fa rehefa mipetraka tsara amin'izay ny pastera dia androso ny asan'Andriamanitra, androso ny asan'Andriamanitra. Rehefa ny mpino manohana amin'ny pasteur, manampy ny pasteur, mikarakara ny pasteur, dia mipetraka tsara amin'ny toerana tokony hipetrahany pasteur, manao ny lara-pahamehana eo amin'ny fiainan'ny pasteur, ary dia androso ny fiangonana, androso ny asan'Andriamanitra. Tompony etantsika raha fitinina ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe inona moa ny antony ilana diakona? Voalohany, hiara hiasa amin'ny pasteur manoloana ny enta-mavesatra ny mpino. Raha misy manana enta-mavesatra manomboka izao, aza misalasala manatona an'ireo diakona ireo, atony izy ireo. Ho anareo diakona kosa, rehefa hitanareo fa somary mavesabesatra izy, ianao mihitsy no miaraka amin'ilay mpino manatona amin'ny pasteur. Ataovy izay ahitana amin'ny pasteur dia miaraka eo ny pasteur, satria ianao diakona efa mahafantatra an'ilay olana, dia ianao diakona dia ilay olana dia miara mivavaka, dia miara mihevitra, dia ianao manontany azy rehefa avy eo nanahoana sy nanahoana. Faharoa, inona ny antony isian'ny diakona? Dia izao, misy raharaha izay ilana olona anao azy eo am-piangonana, dia izay ny antony ilana ny diakona. Fiangonana rehetra dia misy raharaha atao daholo, misy asa atao, misy zavatra atao. Izay ny ilana ny diakona, andray andraikitra anao izany amin'ny sitrapo. Fahatelo, inona ihany koa ny antony ilana ny diakona? Ihany-pino, ihany-pino any amin'ny secteur. Mandroso tsara ve, mandeha tsara ve izy iny, manaona amin'ny famponizina an'Andriamanitra? Ohatran'ny tsy hitako izy iny tato ato, mila vavaka angamba izy iny, manahoana izy iny? Fantatry ny diakona daholo ny mpino rehetra ao amin'ny secteur, fantany daholo hoe reto mpino ato amin'ny secteur anay misy 10, reo daholo izy ireo
mpino ato amin'ny secteuranay misy 70-80 reo daholo izy reo, ianao ny miahany reo, ianao ny manampy an'ireo mba handroso tsara. Ary eo anatin'izany keo ny fanampiana ny mpanompon'Andriamanitra. Mosesy nisy nanampy izy, ny fiangonana voalohany koa nisy nanampy izy, ary dia afaka mipetraka tsara izy tao amin'ny lara-pahamehana dia nivavaka sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Dao ary vavakantsika hisaotra ny tompo ny amin'izay minao fa azonao diakona tsara zay, inona moa zany ny antom-pisinao sy ny antony fitianana anao, ary azontsika koa inona tokoa moa ny antony fisian'ny diakona atao amin'ny fiangonana zany. Dao ary isaorantsika Jesosy ny amin'izay tiako raha ohatra ka mba eo am-pitsanganana mihitsika ny isaotran'i Jesosy dia omeko ny tompon'andraikitra zany izay tarika atsika amin'ny fandarana manaraka izany.